ahitana maro andron'ny olom-pirenena ny fampitaona nanadio teny amin'ny torapasiky ny village touristique ny Mahajanga ny maraina ny 30 martsa 2024 ny olom-pirenena rehetra teto Mahajanga nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika tana maro andron'ny olom-pirenena. Nina zany any fahitako azy dia mbola misy ihany le marika na fihavanana na hoe fifankatiavana satria olona miara-miasa zany dia olona mifankatia ary afaka hitondra fampandrosoana miaraka. Raha jerena ilay izy hoe fa mafana village touristique dia raha olona mijerena azy hoe zay tsy andeha mafana io ma ny anay sa ny niza zay nefany ity zany dia fananana iombonana ary fananana iombonana zay dia tokony kolokoloina ary mipetraka tsara zany le ataoko hoe le fifankatiavana koa veto satria na olona tsy mifankafantatra zao eto dia hita fa mifampiindrana kifafa ary za mino raha rehefa aveo ary dia miaraka mody ary tsy andro ny sasany indray angamba manaraka le izy zany manjary ohatra ny distraction le izy no fanadiovana. Olom-boafidy mpitantana orinasa sy fikambanana maro samihafa ny filohan'ny fokotany ny mpitandron'ny filaminana sy ireo olom-panjakana isan-tsokajiny no tazana nandray anjara tamin'izao fanadiovana izao. Araky ny nahitantsika azy androany moa zany dia androany atsika nanomboka na fisandratana ary nanomboka amin'ny fomba ofisialy ho atsika aty amin'ny préfecture Mahajanga faritra Boeny commune Ambonivohitra Mahajanga ilay ataoko hoe paikady-panjakana amin'ilay atao hoe tana maro ho anitsika eto Mahajanga ka eto dia manamafy sy manatitra ny teny fisaorana ho atsika rehetra izay efa nandray anjara na ny avy any amin'ny fikambanana maro isan-tsokajiny zany na ny miankina tsy miankina amin'ny fanjakana hitanareo ihany koa fa maro ny mpitandro filaminana miara-mandray andraikitra amin'ny zany tana maro napetraka ny fitoram-panjakana ankehitriny zany ka eto dia ankoatran'izay fisaorana ho atsika rehetra izay efa namaly ny antso izay ataoko hoe fa mahavelom-bolo satria maro dia maro ary eniko tsara mihitsy ty village touristique izay safiditsika anaovana azy ity dia feno atsika rehetra ary nanao ampitiavana ampo atsika anzangetra zany dia mbola entanina atsika izay mbola tsy nanao ary izay mbola tokony hanao. Mariana moa fa raha ny fandaminana dia tokony hoe isaky ny asabotsy farany volana no manao an'izao hetsika izao. Izao hetsika fikojakojana sy fiarovana ary ny fananana iombonana. Ireo fananana iombonana zany maromarina kokoa tokony ho samy mahatsara tena atsika ho tompony ary tena ny fanovana ny toe-tsaina fomba fijery fomba fisainana mihitsy tena tiana ampitaina an'ity mba ho amin'izay fanajana fananana iombonana sy fikolokoloana azy zay ka mbola mamerina ny fanetanana atao atsika rehetrarehetra amin'ny tendry mitoraka aty moa raha tsika manala zao zany fanomboana natao androany fa isam-bolana zany ho isy zao hetsika zao ary samy manao any amin'ny natoeram-piasana natoeram-ponenana natoeram-pitsangatsanganana io tsy mila hoe baikona na tarina tsony ka ny tena magnina zay le teneniko hoe misy toe-tsaina mila volena amintsika vahoaka malagasy toe-tsaina ho ty sy hanaja ikolokolo andreo fananana iombonana ireo fananam-panjakana. Fanehoana ny fitiavan-tanindrazana tena azo tsapahitanana fifampitaizan'ny olom-pirenena ka lasa lova ho an'ny taranaka faramandimby ary ny fampitana ny kolotsaina mahatompona andraikitra sy ny fanajana ny fananana iombonana ireo no zava-dehibe tian'ny ministera ny kolotsaina ho apetraka ho tanjona amin'izao hetsika tana maro izao mba ho reren'ny tsirairay satria ny fiarahamentan'ny olom-pirenena nahatonga izany izay ho tanterahana isaky ny sabotsy fahatelo amin'ny volana iasana ho an'ny tanindrazana. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra eto Mahajanga nanadio ny farimbona tamin'ny fanadiovana ny manodidina ny CHU Mahavoky Atsimo. Araka ny toromarika azo avy eo amin'ny fitantanana ministera fahasalamana izany dia ny antanatohatra rehetra ny ministera fahasalamana dia andray anjara feno amin'ity androandroany ity 30 ny volana Marsa. Ny ministera manokana dia nifidy ny eny amin'ny CHU mahitsy hitondrana izany tana maro zany ho fanatsarana sy fanadiovana ny tontolon'ny hôpitaly aloha ny hôpitaly mahitsy zany ny ministera fahasalamana miara-miredina ny staffin'ny ministera fa ny araka ny tenena teo hoe ny antanatohatra rehetra ny ministera fahasalamana dia nomena koa zany toromarika izany andray anjara feno amin'ity androandroany ity ka ho an'ny
dia respect boeny manokana dia eo amin'ny CHU Mahavoky Atsimo na fantatsika hoe ny hôpitaly manara-penitra no hanomboana izany fanadiovana ny tontolon'ny hôpitaly dia nietsika moa itoy mandritra ny izay ny toromarika azy hoe isaky ny asabotsy fahatelo ny volana dia itoy araka izay itoy isam-bolana noho izany izao etsika fanadiovana tanamaro ny mpiasa ny fahasalamana eto Mahajanga izao. Nandray anjara amin'ny etsika fanadiovana faobe nasionaly androany ny mpitandro filaminana mampandry tany ao anatin'ny distrika ny Tsaratanana izay tadry lehibe distrika nodiovina ny lalana namboarina ihany koa ny kanja filalaovam-baolina mpianatra ao an-tampon-tanàna ny Tsaratanana. Samy nandray anjara tandrifiny avokoa ny polisy-pirenena, gendarmerie-pirenena ary ny tafika malagasy tazana ihany koa ny skoty ary ny olon-tsotra ao anatin'ny distrika ny Tsaratanana. Anisan'ny mahatonga maro ireo olona ireo tamin'ity asa tana maro ho fanadiovana ny tanàna ny Tsaratanana androany ity. Tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana ihany koa ny fampandrosoana sy ny fanadiovana ny tanàna akoatra ny fampandrehan-tany izay antony ny dinan'izy ireo eny fotony. Androany no nanatanterana ity etsika fanadiovana faobe tao amin'ny distrika ny Tsaratanana ity. Akoatra ny asa efa fanao ny gendarmerie amin'ny andavanandro dia nandray anjara tamin'ny etsika tanamaro ihany koa ny gendarmerie-pirenena eto Mahajanga ka taoriany ny fanadiovana izay niarahana izy ireo tamin'ny olo-pirenena tetsy amin'ny village touristique dia nisy ny fiarahamientana tamin'ny fanadiovana ny ivelan'ny toby, ny manodidina ny toby ary ny ao anatin'ny bureaun'izy ireo. Izany fandraisana anjara ny gendarmerie tamin'izany zany tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny ny gendarmerie-pirenena izay napetraky ny sekretera mpianjakana miadidiny gendarmerie firenena izay milaza fa hoe ny gendarmerie manakaiky ny vahoaka. Izany zavatra izany dia ny fanaovana ny fandraisana anjara amin'ireo le aktivité rehetrarehetra ao anatin'ny social, ao anatin'ny société ny atao hoe gendarmerie manakaiky ny vahoaka akoatra n'ireo le efa asa fanao andavanandro. Ny fifandraisana amin'ireo moa zany ny fandraisana an'izay aktivité izay dia mba ahafahana mifandray bebe koa amin'ny vahoaka azahoana ny renseignement rehetrarehetra satria rehefa mifampikasoka dia misy ny fampiresahana. Ny faharoan'izay dia tafiditra ihany koa io anatin'ny fanatanterahana ny politika ny commandement gendarmerie firenena tafiditra amin'ilay hoe gendarmerie madio na hoe gendarmerie propre amin'ny endriny maro samihafa zany na amin'ny endriny akolaka io zany na amin'ny endriny tena izy zany hoe sens propre zany. Ka eto amin'ny gendarmerie eto amin'ny sirzanina ny Mahajanga zany dia rehefa avy niaraka tamin'ny vahoaka tary izay dia misy koa ny fanadiovana ny ato anatiny. Hitantsika eo zany fa mizarazara maro n'inona moa ny antony tsy dia hoe fandraisana anjara fotsiny satria fantatsika tsara fa betsaka amin'ny valana aretina amin'izao fotoana zao izay miparitaka era Madagasikara fantatsika taloloha teo ny resaka peste tamin'ny herintaona dia misy ihany koa zao ny resaka kitrotro dia efa anatiny koa zany ny resaka tazomoka. Izao fanadiovana nataon'ny gendarmerie-pirenena eto Mahajanga izao dia tafiditra ihany koa ny amin'ny fanomboana ny fankalazana ny andron'ny gendarmerie-pirenena izay ankalazana isaky ny 2 aprily. Nasipanamboarana ity zaridaina Jean Ralemongo eny Mahajanga be ho famerenana indray ny vakoka izay isan'ny manatantara teto amin'ny renivohitra faritra Boeny. Ny commune Ambonivohitra Mahajanga no mandray antanana ny fanamboarana niaraka tamin'ireo mpiara-miombonadika ny commune amin'ny fanajariana ity zaridaina Jean Ralemongo ity. Araka ny hitantsika ao an-damosiny maire zao moa zany dia hitantsika fa misy andian'olona manomboka asa ao ity amin'ny jardin Ralemongo no misy atsika amin'izao fotoana izao. Raha ny izay efa natsidika tety dia efa hitantsika fa efa maromaro ihany ny asa vita aty ary isorana manokana ny orinasa avy any ivelany aza Bakreza izay nanome ny vola ilaina rehetrarehetra na vita na natotosana zavatra efa hitantsika vita ety atoerana amin'izao fotoana fa no ny antony maro samihafa moa zany dia misy ampahany asa izay tsy vita. Raha ny hitantsika eo zany dia ny fanamboarana an'ireo atao hoe pergola na karazana endrika anatsara n'ilay toerana sady manome aloka ho antsika izay mipetrapetraka ity zany mitanjona amin'reto pergola reto dia isorana manokana zany misy malala-tanana na koa izay fidy tsy hitony tena moa zany isorantsika eto tanàna Mahajanga izay nanaika hanome ny fandaniana rehetra fa antsika mamita ny reto atao hoe pergola reto izay misy amin'ny valy eo kama izy reto manodidina ny jardin antsika ity. Ny tanjona moa zany dia hoe fanavazainay ombelombeloka
mety tapitra tsy ela ny mandany be ny tanàna ka ny fanirina moa zany dia hoe mba tsy misy ny varimagatsika amin'ny asa rehetrarehetra izay natoka ka tianay zany vita toa ny amerikanay ny fahefany any amin'ny mpino mahajanga ny tonganay mikady ny hevitra fanametana an'izao fotodrafitrasa zao dia anjarantsika mpino mahajanga no mikojakoja sy mikady an'izany fotodrafitrasa ho antsika fotodrafitrasa iombonana izany. Anomboka androana latsinainy voalohany volana aprily ny asa fanamboarana ny zaridaina Jean Lemongo eny Mahajanga be.